Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata maraina fa 20 volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola meny tombonandro ary meny an'izao sabata masina izao indray alohan'ny idirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Rainay tsara andrizany danitro mbola fiampisaoranao zahay ny amin'ny enemana nomenao anay ary mbola nitahinao nitantanao tsy ho ny ahazon-doza izay ampidirinao amin'izao fitsaran'izao indray ary raha inzay niteninao izay ankehitriny dia aokany hainao hiaraka aminay tokoa, hanala ny enta-mavesatray ary hiara hitsahatra aminao zahay. Ny teninao melombelona ny fonay ary hanazava ny fiainana ihany koa. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hery hiatrehana ny anio. Alaina amin'ny Zakaria 13:7 manao hoe ary hoentiko miditra amin'ny afo ny ampahatelony ary handrendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy ary izahako hazava toy ny fizahatoetra ny volamena izy. Hiantsony anarako eny ary izao hamaly azo. Izao hanao hoe oloko izy ary izy hanao hoe Jehova no Andriamanitro. Amen. Mizahatoetra ny herin'ireo zanany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitsapana izay mahazaka tsara ihany koa ve ny fo, tsy ho maroka ve ny fieritreretana, miaraka milaza ny fanahintsika ve ny fanahy fa zanak'Andriamanitra tokoa isika. Tian'Andriamanitra ho azo antoka amin'ny alalan'ny fizahatoetra avokoa ny amin'izany. Dioviny isika mba ho afaka amin'ny taindrendrika rehetra sy ampandaloviny memin'ny fahoriana. Tsy fitiavana hampahory atsika, tsy akory ny antony amelany atsika hiara-ny fitsapana, fa raha sahirana ny fijerintsika ho aminy, raha tiany mba hisarika atsika hifantoka eo aminy, mba hampamafy orina ihany koa ny fifaharantsika, dia mba hampianarana atsika ihany koa fa raha tsy mikomy aminy isika fa matoky azy dia hahita mandrakariva ny famonjeny. Mahery sady mamy fitiavan'i Kristy ny zanany, fitiavana mahery ka avy tany izay manome ny aina amin'ny fahafatesana tokoa satria nafono ho antsika tokoa ny ainy. Fitiavana mahatoky mihoatra noho ny fitiavany ny amin'ny zanany, reny amin'ny zanany ary zany. Ho mihitsy Paoly manao hoe fa mahatoky aho izy fa na fahafatesana na fiainana n'inon'inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka atsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Mena famparezana lehibe isika amin'ny fitsapana tsirairay. Tsy efa fantatry ny mpamono tsara ve ny fahalementsika e? Fantana izany. Tsy efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika ihany koa ve izy? Tena efa nalay-panahy izy. Tsy efa nanasa antsika ve izy hametraka amin'ny olana sy ny fanahintsika rehetra? Noho izany dia aoka isika tsy ho kivy ny amin'ny enta-mavesatra, ny amin'ny fanahinan'ny ampitso, andeha ho zakaintsika ao anatin'ny herim-po sy fifaliana ny enta-mavesatra ny anio. Anio isika no tokony hijoro mahatoky sy mino, tsy omen'Andriamanitra fanahy osa atsika fa hery sy fanahy mahony tena hiatrehana ny anio sy hayantrehana ihany koa ny fakam-panahy ny ampitso. Tsy misy mandratra ny fanahin'ny antsy maranitra ny fisalasalany sy finoana, fa rehefa tonga fisalasalany io dia anisan'ny manimba tokoa satria manala ny zavatra rehetra izay tena fotoatin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany dia ny finoana. Aoka tanjaka mandrakariva ny finoantsika ara-tsapy isika fa n'inon'inona zavatra miseho ao fiainantsika dia mino marimarina fa miara-miasa ny zavatsoa soa izay tian'Andriamanitra ho azy ho anao. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Eto izay ankehitriny ary tsy zavatra izay miafina aminao tokoa ny amin'ny fiainanay fa na ny fahalemenay, na ny fahatanjahanay, na ny zavatra atahoranay dia fantatrao avokoa. Fantatrao ihany koa fa na ny zavatra rehetra amin'ny ho avy, ny amin'ny fakam-panahy rehetra izy fa mangataka aminao izay mankahirezinao mandrakariva
ka arakaraky ny sehoan-javatra ny tokony hampitomy mandrakariva ny finoana ianao aminaran'i Jesosy amen. Savior.